zo segondra izao. Ho an'izay tsy afaka manaraka ao amin'ny Facebook dia afaka ampahafantarinao izy hoe afaka mijery ao amin'ny YouTube isika. Vavakontsika ary. Ray masina tsara indrindra any an-danitra, hoentin'ilay izay ahatakatra, hoentin'ilay izay ahalala. Ranito, hoenti-lalina, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tsy ny fahavalonay no lemena fizainao atanjahana satria tsy ho voninahitro ao mihitsy raha zavatra tsisy dikany no hediavanay. Fa raha i Goliata ny tapadoha teo anoloan'i Davida dia mahazo voninahitra ianao. Misotranao izay Andriamanitra ny amin'ny fandresena izay tondranao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra ianarantsika androany dia vavaka. Ohatry ny ahoana ny atao rehefa mivavaka. Satria misy karazany ny vavaka. Ka ny vavaka manoloana an'ireo asana fahavalo ireo no ianarantsika androany. Maheno tsara ve tsika tompoko? Maheno tsara ve tsika? Vavaka manoloana ny asan'ny fahavalo satria arakaraka ny zavatra misy eo, ny zavatra misy, ny zavatra atrehanao, ny zavatra iainanao, ny tonom-bavaka ao na hoe ny sujet de prière sy ny fomba fivavaka. Mampandray olona ny tenako. Dia manana fahafahana mandray olona maro be. Dia be dia be ny olona efa niresaka tamiko hoe izaho pasteur efa mivavaka. Izaho tena alohan'ny atory aho efa mivavaka. Fa mifoha maraina dia vavaka ny ataoko voalohany. Dia mitantara an'ilay olany amin'izay izy. Dia ianao moa izany tsy maintsy manadiady manontany hoe aiza ianao no mivavaka satria mpandraharaha ara-pivavahana ny tena dia mahafantatra ny toetoetra ny vavaka any amin'ny tokom-pivavahana maro samihafa. Hoe rehefa aria dia izao ny vavaka any, raha vao aria dia izao ny vavaka any, rehefa aria dia ohatrohatr'izao ny vavaka any. Ka misy olona tokoa tena mivavaka izy fa ny vavaka ataony isan'andro dia vavaka tsy azahoany valiny avy amin'Andriamanitra voalohany. Aiza aloha izany no andefasana ny vavaka e? Aiza no andefasana an'ilay vavaka? Izay aloha izany voalohany indrindra. Raha tany amin'ny testamenta taloha isika dia rehefa mivavaka ny olona dia mivavaka amin'ny Jehova. Izay ny vavaka tao amin'ny testamenta taloha. Amin'ny Jehova no mivavaka. Maheno tsara ve tsika ohatrany misy fanamariana kely hoe ambany be ilay feon'ny papa azafady. Nareo rehetra ve no maheno ambany sa ilay nanoratra ihany? Satria raha ny tokony izy tokony hazava tsara. Izay mahatonga miverifie an'ireto installation eto anoloako ireto. Ho antsika any amin'ny toerana misy antsika any maheno tsara ve? Ia. Raha sendrasendra hoe any aminao manokana izany tsy maheno tsara dia mampiasa fotsiny écouteur satria tokony aheno tsara. Tokony aheno tsara. Tena ambany ve?
Atso misy maheno tsara mihitsy mazava tsara. I diablin mazava tsara, sany afen'ny voninahitra mazava tsara, ka alefa ny Alaska mazava tsara, Pasteur Dauphine any Toliarany mazava tsara. Dia misy sasany tena hoe ambany ozy nareo, ambany. Ia, eny e, alefako eny any dia ny tompo hanampy anao e, satria tsisy zavatra azoko tena aty amiko aty. Raha tamin'ny testamenta taloha zany ny ivavahan'ny olona dia amin'ny Jehova. Jehova no antsoina. Jehova ô. Jehova ô. Aminao no nandratako ny feoko. Jehova ô, tongelana ny sofinao iahy ny fitarainako sy ny tariny. Jehova no ivavahana. Jehova. Dia aty amin'ny testamenta vaovao indray tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia tsy niova akory ilay hivavahana, fa ny zavatra miova fotsiny tsy Jehova tsony ny fiantso azy fa ray. Satria tamin'ny testamenta taloha ny Israely tsy nentina tahaka ny zanaka. Tsy nentina tahaka ny zanaka fa firenena izy zany. Firenena izy miaraka amin'Andriamanitra io. Firenena nofidin'i Jehova dia ady foana tamin'izay fotoan'izay. Ady foana tamin'izay fotoan'izay, ary izay mahatonga azy antsoina hoe Jehova tompony maro. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe Éternel des armées. Jehova tompony maro amin'ny teny malagasy. Amin'ny baiboly teny frantsay izy dia milaza hoe l'Éternel des armées. Satria ady foana tamin'izany, ady tany, miady amina firenena anankiray mandresany ny firenena iny, dia lasa n'Israely ilay tanàna, dia lasa mandoa hetra amin'ny Israely dia izy ny tompon'ilay tanàna. Ohatran'izay. Fa tetỳ aoriana Andriamanitra nanangana fianakaviana. Wow! Nanangana fianakaviana izy, tentsika ho tonga fianakaviana ho tonga ankohonany. Dia nanome an'i Jesosy Kristy zanany izy. Ho avitra noho ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana natatsaka ny rano, famelan-keloka mba ahatongavatsika ho zanak'Andriamanitra. Zany hoe resaka famia indray zany aty amin'ny testamenta vaovao. Resaka famia dia rehefa nandray an'i Kristy Jesosy isika dia lasa ankohonan'Andriamanitra isika, lasa zanak'Andriamanitra. Dia manomboka eo zany tsy miantso hoe Jehova, tsy hoe tsy mety ilay Jehova, fa itsika miaina amin'ilay tombontsoa manokana izay nomena Andriamanitra antsika, satria afaka miantso an'Andriamanitra ho ray zany isika. Ray. Satria tsika lasa zanany, ankohonan'Andriamanitra. Wow! Tafiditra ao anatina famille royale zany tsika e. Tafiditra ao anatina famille royale, zany hoe fianakaviana avy amin'ny mpanjaka. Olona ambony ange zany niova sarangam-piainana. Niova sarangam-piainana isika. Izay mahafaly rehefa tonga ao amin'Andriamanitra. Dia manana an'Andriamanitra ho ray isika, lasa ankohonan'Andriamanitra manomboka eo. Izay nge mahatonga antsika afaka miaina amina fiainana tsara, satria ianao ao amina nous sommes des races royales, avy amina fianakaviana mpanjaka isika. Wow! Alléluia! Tsara zany Zay rehefa miova ny fiainanao rehefa tonga ao amin'le hoe mahampanjaka ianao. Jereo tsara Estera, olona kamboto nitaizan'i Mordekay, fa rehefa nanambady ny mpanjaka izy, jereo efa niova nge ny fiainany. Dia isika tafiditra amin'izany hoe race royale izany.
eo am'izay zany mila hoe miova ny fisainantsika rehefa tonga am' Jesosy. Be dia be ny olona miova fo fa tsy miova saina. Ka ny olona miova fo fa tsy miova saina na mahery mivavaka aza tompoko dia ambany mandrakariva ny fiainany. Satria ny miova fo a tsy maintsy le miova fo. Atonga amin'Andriamanitra ianao ny fonao lasa amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, lasa be fandeferana, malemy fanahy, mitsikitsiky, tia olona, feno fifaliana, manana faharetana, zay ny atao hoe miova fo, niovy ianao. Fa misy any koa le dingan'ny fiovantsaina. Iny fiovantsaina iny zany miankina amin'le tenin'Andriamanitra, voarainao, voatelinao, zakany vavony ara-panahinao no levonina. Zay no mampiova ny sainao. Salanay moa zany raha lasana bavy tsy afenina fa izay tsy dia avy tany ambony tany loatra, tsy de hoe avy tao amina fianakaviana nanan-karem-be na nanefoefobe na nanana ny tena hoe hahavony fa fianakaviana tsotsotra ihany no anisanay. Zay indray zany tsy de tena hoe le nirefarefa amin'ny tany, le nahantra velona, le tena sahirana tenanina, fa dia olona tsotra, fianakaviana tsotra zany no nivoahako. Tsotra, tena tsotra. Ny ray aman-dreniko tsy nangataka. Salan'ny araiko niteraka azy aho dia chef de canton tamin'ny andron'ny vazaha, délégué administratif tamin'ny fotoan'androny, tiasam-panjakana, Pasteur Arina, président de la délégation spéciale tany amin'ny faritra maromaro affecté. Dia zany tiako resahana zany a, manambara hoe tsy ambony be a, sady tsy nirefarefa tamin'ny tany fa le tena hoe tsotra. Zay zany za manokana. De rehefa tonga ao amin'ny tompo zany ianao a, dia niova fo aloha voalohany indrindra. Fa nisy fotoana naboaka niova saina am'izay. Tenin'Andriamanitra reko natonga niova saina. Rehefa niova saina am'izay ianao, eo am'izay anao zay vao manomboka miaina amina fiainana tsara, afaka miakatra amina fiainana ambony. Rehefa niova ny saiko dia natakatra fa azoko atao ny mandeha aty ampitan-dranomasina. Azoko atao tsara zany. Azoko atao ny mitondra fiarako, anany lakileny. Azoko atao ny mandeha fiaramanidina satria any raiko any dadanay ny abakabaka. Any dadanay ny abakabaka fa tsy ny lalakely eny an-dalam-pasika eny any nataoko andehanana, dia mitafitafy scooby-doo go misy laoka eny amin'ny vodin'le scooby-doo, dia asiana paingotra rehefa tapaka. Fa azoko atao tsara ny miaina amin'ny fiainana tsara, mitondra fiara, mipetraka ao anatina trano tsara, mankaty andafy, manana compte bancaire international, afaka manisa vola amina million, afaka manisa vola amina miliara. Satria nahoana? Niova ny saiko fa zanak'Andriamanitra ary dadako Andriamanitra. Zay tsara am'izay le mahazava-dehibe an'le atao hoe niova saina. Fa be dia be nijanona teo amin'ny fiovam-po fa tsy niakatra teo amin'ny fiovantsaina. Ary eo no ilana an'le hoe ny olona tokony ho mpitandrina hoy ny Baiboly, ny critère nomeny apôstôly Paoly eny amin'ny epistily hoe olona manahoana no tokony ho mpitandrina. Ny olona tokony ho mpitandrina dia anisan'ny critère nomeny apôstôly Paoly a, dia mahay mampianatra. Mahay mampianatra. Satria rehefa tsy hay ny mampianatra fa mitory-teny be fatany fotsiny hoe oriavana malala ao amin'ny tompo, akaiky ny tompo, mibebafy efa akaiky ny tompo, oria sy midradradradra ianareo mpanota, diovy ny tananareo, sasao ny fonareo, ataovy madio ny fonareo ry-poroasaina, fa ho avy ny tompo, vereny amin'ny afo be. Raha izany foana no re, de iova fo tokoa ny olona.
fa tsy mba mandrezy hoe ohatry ny ahoana kay ny atao eto ambonin'ny tany mandra-piavin'ny tompo, ohatry ny ahoana ny ataonao mba ahafahanao manapaka, ahafahanao manjaka, ahafahan'ny fiainanao misokatra, ahafahan'ny fiainanao mety. De ny fiangonana am'izay fotoan'izay mba fiangonana mba tsara tsara, ohatrin'ireo toerana maro samihafa eto am'izao tontolo zao, ohatrin'ny hoe raha miditra ianao zany a amina grande surface dia tena tsara be le toerana. Miditra ianao anatina banque avoavolenta dia tsara be le toerana, fa rehefa miditra ianao anatina fiangonana dia mampalahelo kely ny ao anatin'ny fiangonana. De eo le ilana fiovantsaina, le fiangonana ve zany a natao ambany, ary tsika am'izao ao anatiny tena hoe miezaka ary tena miezaka mba ho tena hoe tsy ho ambany zany fiangonan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izany. Ka zay le ilana fampianarana nge za misaotra ny tompo fa nomeny hery sy nomeny saina afaka miseho amitsika manomboka talata ka hatramin'ny sabotsy a mitondra fampianarana. Ary misy fotoana toriteny ny atao eto, misy fotoana vavaka fanafana ny atao eto, misy fotoana délivrance, misy fotoana fijoroana vavolombelona, misy fotoana fampianarana. Ka mianatra mombana vavaka manko tsika androany, ka introduction zany zao ataoko zao introduction fampidirana am'le hoe mivavaka, ka tsika tsy afaka hatakatra an'le vavaka tokony atao raha tsy malala hoe iza moa isika, iza moa isika. Satria ny vavaka tena ataotsika tsy fangatahana zany no tokony hivelatra ao mivavaka momba atsika, fa fijoroana am'le maha izy atsika, fijoroana am'le maha izy atsika, na hoe am'le identité atsika. Ny zavatra anisan'ny mampahantra sy mampasahirana ny kristianina dia crise d'identité, crise d'identité zany hoe tsy fantany ny maha izy azy, tsy fantany ny momba azy, crise d'identité, tsy fantany hoe izy mihitsy no tsy fantany, izy mihitsy no tsy fantany, izy mihitsy no tsy fantany. Tsy fantany lay zava-miafy ny fahateraham-baovao rehefa nateraka indray moa ny olona dia lasa olona manahoana izy, lasa iza izy, aiza ho aiza ny toerana misy azy. Ka aty amin'ny testamenta vaovao raha lasanabavy a misy mampiavaka azy betsaka mihitsy amin'ny testamenta taloha, satria ilay izy efa vaovao, ka rehefa vaovao ny zavatra anankiray dia navaozina zany tsy maintsy misy zavatra miova ao. Ka tsy hoe Jehova ihany no iantsoantsika azy fa ray, satria isika zanaka ary izy dadantsika izy. Dadantsika izy. Ary eo indrindra no misy zavatra miova marobe a, zavatra miova marobe. Aza manodino manapotsipotsitra le j'aime j'adore sy ny tariny iny a, dia aza mitsahatra manao commentaire tsika mandrapahatapitra ny fotoana mba tsy ho singa lenin'ny Facebook ny fandaharantsika. Vavaka manahoana no tena ilaina, eny hoe tsara ny testamenta vaovao raha lasanabavy tsy manomboka amin'ny bokin'ny Matio, tsy manomboka amin'ny bokin'ny Matio ny testamenta vaovao, fa manomboka eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Misy zavatra misy amin'ny eo amin'ny bokin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona io dia mbola testamenta taloha, fa Jesosy teo nanomana ny olona ho amin'ny testamenta vaovao. Zany hoe karazana tetezamita fanomanana ny olona ho amin'ny testamenta vaovao
ny Mattio sy ny Marka ary ny Luka sy ny John ny zavatra misy ao. Zay no mahatonga ny fariseo, ny mpanoran-dalàna manenjika an' Jesosy inge, satria misy fiainana tamin'ny testamenta taloha ohatry ny dikan' Jesosy zany. Dia tezitra ireo mpanoran-dalàna, zany hoe reo olona malala lalàna ireny, efa ahoana ary ty ataonao ity. Vo anomana izy, anomana ny olona ho am'ilay testamenta vaovao, na hoe nouvelle alliance, fanekena vaovao. Ohatra fotsiny zao hitantara aminao mitantara i Jesosy am'ilay vehivavy mpitondra tena na hery nangataka, na hery nangataka, sanandro izy dia mitaray na mangataka amin'Andriamanitra. Ohatra le nentin' Jesosy amin'ny Luka 18 momba zava-misy ao amin'ny fiainany. Dia isan'andro izy mangataka amin'Andriamanitra, dia mangataka amin'ilay mpitsara tsy marina, dia le mpitsara tsy marina zany no teny anakapo hoe aleo omeko azy ihany zay tadiaviny fandrao iverinamiko matetika izy ka asosososotra. Dia tahaka zany koa Jesosy no tokony ataonareo rehefa tena hoe mangataka foanareo dia omen'Andriamanitra nareo. Testamenta taloha zao. Ohatry ny misisika mafy zany vao mahazo. Fa Jesosy koa miteny ao amin'ny Jaona 7:10, no 5:10, raha tsy diso aho dia ny andininy 7 no misy anazy 15:7. Raha tsy diso aho hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, na inona angatahanareo dia ho ataoko izany. Izy efa manomana ny olona amin'ilay testamenta vaovao izay ny tenin'Andriamanitra mila mitoetra ao anaty ary mila firaisana tsara amin' Jesosy. Zay no hoe communion. Manana firaisana tsara. Renao sy takatrao fa any anatinao Jesosy. Wow. Ianao zany tranony de izy mitoetra ao anatinao ary misy teniny ao anatinao ary mangataka ianao arak'ilay teny any anatinao. Dia ho ataon'Andriamanitra izany. Tsy le misisika mangataka omeo anazy ao, fa misisika manambara ny identité anao, mijoro amin'izay nanaovan'Andriamanitra anao. Dia andao isika hamaky ao amin'ny Samuela 1:2. Hoy ny Baiboly Samuela 1:2. Alatsiny fa tena mafana be ny aty majanga. Ny ventilateur rehefa alefa dia misy feony dia aleoko tsy alefa. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny taniko voasandratra amin'i Jehova, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko. Fa mifaly amin'ny famonjena aho. Ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko. Ny fiainana kristianina dia fiainana miteny, natao hiteny. Ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko. Natao hiteny isika. Natao hamaly isika. Hamaly ny fahavalo. Raha milaza ny fahavalo any anatinao any ho faty ianao. Zay ny renao feo an'ny fahavalo any anatinao any. Satria Andriamanitra tsy teny an'izany any anatinao any. Inona ny ataonao? Sokafo ny vavanao. Tsy ho faty fa ho velona. Alleluia. Tsy ho faty fa ho velona. Hitory ny asan'i Jehova. Andao nge.
Ray zavatra ve tsika amin'izao fotoana izao. Psalm 118, 17. Psalm 118, 17. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Misy aretina hahafaty anao ohatra, henonao mihitsy hoe nieritreritrao zany mahita eo faty anao. Tena ho faty anao zany. De mila mamaly ianao eo amin'ny vava. Ianao zany tsy milaza hoe maty aho hoe. Te sanatria hoe tompo teo faty ato. Maty amarina. Fa sokafo ny vavanao, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko. Tsy ho faty aho fa hivelona, ho velona, ary hijoro vavolombelona, hitory ny asan'i Jehova. Mila mamaly. Zany karazana vavaka izany raha lasana bavy. Tsy ho faty aho fa ho velona. Valio le zavatra, valio. Tsy miteraka ianao ohatra. Tsy zao tsolo le fitenenana hoe mandra-pahoviana tompo amin'ny tsy teraka. De raha miteny zany Andriamanitra, mandra-pahafatinao. De inona ny ataonao am'zany? Tsy mila anontaniana zany. Mandra-pahoviana ny tompony tsy hanambady. Hoviana ihany reny anjaraka. Zany ny atao hoe prière gentille. Prière gentille. Endry loatra ianao mivavaka. Endry loatra ianao. Ianao mila tsy mila manao vavaka endriendry io ianao. Tompo, iza ihany no mba anjarako. Mandra-pahoviana andeha ohatry zao foana Jesosy. Misy olona mankafy mihitsy manao vavaka ohatry zany a. Zay taloko nge mba nanao an'izany e. De zao foana ve Jesosy? De zao foana. De inona averimberinao? De zao foana mihitsy ve Jesosy io? De zao foana ve no iainako mandavan-taona. Prière gentille. Endry loatra ianao. Fa toero le zava-misy, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko. Inona ny voalazan'ny Baiboly? Psalm 23, 25, 26. Non, azafady. Exodus 23, 25, 26 mitenena. Raha tsy miteraka ianao, tenena. Tsy misy afa-jazanao momba ao amin'ny taninao tanterako ny sany andronao. Ny momba miteraka fito. Zao vehivavy zao tsy momba izany. Raha tsy mety manambady ianao dia tenena tsy zao manana ny anjarako aho. Manana ny anjarako avy amin'Andriamanitra. Manana ny anjarako avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mizotra mankany amin'ny anjara voatendriko. Mandroso mankany amin'ny anjara voatendriko. Tsy fanontaniana napetraka. Fa sokafo ny vava. Mila zavatra mifanohatra amin'ilay zava-misy. Indrindra fa mahalala tenin'Andriamanitra ianao. Dia tonono mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Hitanao? Tonono mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Raha mahalala tantara ao anatin'ny Baiboly ianao dia tonono ilay tantara. Fa zany ange nataon'ny apôstôly sy ny fiangonana. Rehefa tsy navela hitory teny, nitory filazantsara ny Petera sy ry Jaona tamin'ny fotoan'andro ny fanisamborona tao an-tranomaizina. Ry zareo mahalala tantara ao anaty Baiboly. Fa nahoana ozy no mitabataba ny jentilisa ary manao hoany foana ny firenena. Fa tamin'ny andro ny Davida mpanjaka ozy dia nitsangana ozy a. Nitsangana ozy ny mpanjaka ny ohatran'ny Jehova sy ny Mesia.
Ary amin'izao fotoana izao dia mitranga koa zany mitsangana ry Heroda manohatra anao ka omeo anay mpanomponao no mba hitory ny teninao amin'ny fasahina rehetra. Dika zany tsy manaiky an'le situation izy. Meo fasahina zay mbola hitory fa zay tsy mahazo sakanana. Ilay vehivavy narary nandeha rana nandritra ny 12 taona. Tsy nisy laza tamin'io vehivavy io akory hoe ho sitrany ianao. Fa ny amin'ny Jesosy ny reny raha vehivavy. Tena zava-dehibe ny mba eo ny mpanompon'Andriamanitra mahay manambara tsara ny amin'ny Jesosy. Satria tena anovanao ny révélation mazava ny amin'ny Jesosy. Anovanao ny révélation mazava ny amin'ny Jesosy. Hoy ny Baiboly. Aloha tsika hamaky ten'Andriamanitra mandrakariva. Marque 5 manomboka eo amin'ny 25 ka hatramin'ny 30 no vakitsika. Marque 5 25 hatramin'ny 30. Ary nisy vehivavy anankiray izy efa narary 12 taona. Zany hoe situation raha vehivavy tena naharitra izy tao anatin'io zavatra io. 12 taona narary nandeha raha. Tsy mora izany raha vehivavy. Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, tsy ny fananany sasany fa ny fananany rehetra. Sady marary mahantra. Tsy misy mpijery. Mazava ho azy fa tsisy vady izy amin'izany. Mazava be zany. 27 azavady 26. Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrany. Fa vao maika ny anarary kokoa azy. Mahantra satria ny fananany rehetra efa lafo namidy. Maimbo satria mandeha ratsy mijanona. Tsisy havana mijery. Tsy mety sitrany. Vao maika miamarary. 27 koa rehefa nahare ny amin'ny Jesosy izy. Eo zany tena zava-dehibe eo le fahaizana manambara ny amin'ny Jesosy. Misy fotoana manko atoroteny tsisy point tsisy virgule ny antsika. Na tsangatsy amanorana tsy hitanao zay ho raisinao inona ary tiany zany ambara. Fa teto zany reny ty vehivavy ty mazava tsara ny amin'ny Jesosy. Le nahareny amin'ny Jesosy akory tsy hoe tonga ao Jesosy eo, laona izy mandalo ao, mivoaza hitady anazy tsy zay. Fa nazava tsara tamin'ity vehivavy ty ny amin'ny Jesosy no nahare ny amin'ny Jesosy izy. Misy olona manana an'le hoe savoir prêcher. Mahay mitory amin'ny Jesosy. Rehefa reny mazava ny amin'ny Jesosy dia miova ny tany anatin'ny sainy.
dia nankeo ivonona maka ny vahoaka ary nanendry lambana. Raha vao reniny amin'i Jesosy tonga dia nivoaka ny tranony izy, tsy nangatakandro izy fa nandeha ivony nanendry lambana. Fa hoy izy, zany hoe izy mihitsy no niteny avy ao am-pony sy ao am-bavany, na de ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Zany le hoe valinao le zavatra ny anatinao any. Raha ny zavatra ao anatin'ny vehivavy io nge tsy maintsy miteny hoe tsisy hevitra intsony ny aminao, lany ny fanananao rehetra, tsisy fananana azo amidy intsony, tsisy dokotera tsy nitetezinao, tsisy mpanao ody tsy nandehananao, tsy nahasitrananao zany, ny havanao efa nialanao. Le misy eritreritra mampitomany, arakaraky ny eritreretana hoe de mitomany. Ianao ve tsy efa nandalo an'izany? Petraka eo ianao dia latsaka ho azy ny ranomasonao. Ina moa no mahatonga ny ranomasonao latsaka? Ny zavatra eritreretinao. Mba anarany ihany manana an'le zanako lahy, anarany ihany manana an'le zanako vavy iny, nefa de tsy hitako akory mba zavatra ataony am'izao. Tena zany latsaka ny ranomaso. Izany mba natokisako ny nanampy anazy miata amin'ny fiainako iranina iny, nefa de zay reo zao de voan'ny zavatra tsy mba misy mijery mihitsy. Arakaraky le zavatra eritreretinao ao mampitomany anao. Ahoana ary ny hafaran'ity fiainako ty dia mahita zany ianao hoe anaty lavaka ny hafaranao dia tsy tafavoaka ianao dia resy ianao. Le zavatra ao anatina eritreritra no mahatonga antsika mitomana rery. Ianao zany misy fotoana mitomana rery ianao eo am-pitoerana eo. Tsy nanana ino moa zany, tsy andeha nanapa-kevitra hitomany zany ianao hoe andeha hipetraka amin'ny risisisy-trano riana amin'ny sisin-dakory ery na hipetraka amin'ny risezy aloha andeha hitomany. Tsisy an'izay, fa naka sisiny fotsiny ianao dia mipetraka ianao dia eo dia mitomana rery ianao ny amin'ny fiainanao. Iny zany mety mahazo iny satria olombelona mety tratrany iny, ary iny anefa no miteraka famoizam-po, fiovana lalana tampoka amin'ny fiainana. Fa tao anatiny io toerana io mihitsy ty vehivavy ity, tao anatin'izay izay teboka izay no nahareny amin'i Jesosy, de nilaza tao anatiny izy hoe na tsy nahasitrana aza ny dokotera nalehako rehetra hatramin'izay. Ninona terme médical ilazana n'ity zavatra mahazo ahy ity? Na manahoana résultat ny diagnostika nataon'ny dokotera, na nelan'ny niavako ahy, na misy milaza hoe izy tsy possible intsony, na de efa malaza am'ty tanàna ty aza hoe vehivavy tsy fakavady aza satria tsy azahoana taranaka sady maimbo any masiso tsisy ilana. Fa zao anatona amin'i Jesosy aho, anatona azy aho, ho kasiko ny somotra viavin-dambana. Na tsisy niteny tamiko azy hoe kasio, ho kasiko, tsy maintsy sitrana androany, zany hoe mamaly izy any anatiny any, mamaly izy any anatiny any. Ny vavako misokatra malan'ny fahavaloko. Sans la permission de Jésus. Tsy hoe nomeny Jesosy alalana akory izy nanao an'izany, ary zavatra fady nge zany zavatra nataon'izany, fady. Satria mbola ho anaty testamenta taloha io. Vehivavy mandeha raha zany tsy mahazo mankao amin'ny tempoly, vehivavy mandeha raha zany tsy mahazo manantonantona n'Andriamanitra. Fa tsy ny raharahany izy fa ny tany anatiny fotsiny zany, misy fanresena ny anatiny any. Wow! Tsy miraharaha protocole. Sans la permission de Jésus. La de ny fitafiany any aza ny voatendriko de ho sitrana. Tsy nirarahan'ireo olona manakatsakana ny vahoaka mikasika an' Jesosy. 9:20. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharan'aretina ka tsaroany tamin'ny tenany fa sitrana izy. Ritra ozy ny loharan'aretina. Satria zay ny
tany anatin'ny tany. Raha lasana bava alohan'ny vavanao misokatra efa ao anatinao aloha le zavatra teneninao, tsy ny vava ihany. Misy manko tahina be mihitsy zany, tahina be za tato ato, tsisy vola izy milaza tahina be tato ato, tsy mifanaraka am'le any anatiny fa fombafomba fotsiny hoe kristianina hono tsy mahazo miteny negatif fa dia atao hoe tahina be na tsisy vola fangazy ohatra zany. De misy olona isaky ny mahita aminao de mitantara zany tahina be zany. Za hitanao de tahina be tato ato, tena tahina be za io tato ato, tahina be zay manko de tena tahina be foana amin'ny fiainany, tena za hitanao hoe salama be ke za hitanao io salama be ato manefitefika ohatran'ny salama be mihitsy za hitanao. Tsy ohatran'izany izy, tsy religion le izy, mbola religion zany mba lasana bava. Religion zany, religion ny anaran'izany, religion ny anaran'izany, fombafomba ny anaran'izany. De rehefa marary de teneny hoe za salama, rehefa tsisy vola de teneny hoe za tahina. Mbola religion zany, mbola fombafomba zany, fa la izy resaka fisainana avy any anaty avoaka io amin'ny vava. Resaka fisainana avy any anaty avoaka vava. Za tena misaotra ny tompo. Nisy fotoana tany Fianariovatsinanana nitondra fiangonana tamin'ny 2009, vao vita mariage zay mivady tamin'ny 2009. Za efa nitondra fiangonana tany Fianariovatsinanana any Tamatavy Fianariovatsinanana io 100 km any avaratry Toamasina. 2006 tany, 2 volana tany nitondra fiangonana. De vita mariage zay mivady 2009, rehefa ifanambady dia nalefa tany Fianariovatsinanana, dia henoko mihitsy hoe tsy mahomby atany tam'izany verina tany, tsy mahomby, tsisy nenenina, tena hita mihitsy hoe tena tsy aho izy zany. Dia nifampiresaka tamin'ny ray aman-dreniko ampanahy Pasteur ISIDORE tamin'izay fotoan'izay, hoe zaho tena mba mangataka ao amin'ny toerana hafa fa ohatran'ny tsy natao aty mihitsy aho zany, mba ao toerana hafa raha mba azo atao. Satria nisy ray aman-dreny ampanahy tao anaty fiangonana naniraka anay mivady tany. Le olona naniraka anay koa olona mitsapa anay ny tena marina hoe andao alefany izy mivady ahitany zareo azy, zavatra ohatran'izay. Fa zay moa mbola nanana ray aman-dreny teo mbola ilay naniraka, de zay tsy nitantara hoe nitsapa anay nge ny olona iny. Za mihitsy tsy tari-dalana mihitsy ny nandehanana tany fa ohatrany hoe karazana sotasota. Amin'ny fiainanao tsy maintsy misy olona foana tsy milamina aminao. De ny vava natao ampiasaina ny resaka tamin'ny ray aman-dreny ampanahy omeo toerana hafa zay. Nampisafidiana tamin'izay, tsy maninona ary Pasteur, inona ny tianao? Misy toerana roa reto tsorony mandidy no menanao, sa Fianariovatsinanana sa Moramanga, ray am'ireo afaka andehananao. Aleo Moramanga ho ano andehanako raha mba mety. Menanay am'izay Moramanga fa rehefa tonga tao miaraka amina lohabe evangelika. De reko am'izay avy amin'ny tompo izy zany, Andriamanitra no tadiaviko, namboariko ny tao an-tsaiko. Nisy fitsapahana be zay koa nahazo ahy tao, nisy fotoana nandeha nisy fanokanana pasteur tamin'izay fotoan'izay ao Antananarivo, de tsy nazava tsara koa tamin'io fotoana io hoe otokanana sa tsy otokanana, de fa nanao an'le tenue an'le pasteur otokanana malaza tamin'le fianakaviana raha la veille an'le fotoana fanokanana, zany hoe rapitso ny fanokanana, de androany aho vao mahafantatra hoe ay tsy ao anatiny fa nitomany tam'izany latsaka an-dranomasiko anatin'ny fotoam-bavaka tsy mahazo aina ianao satria diso fanantenana tamin'izay fotoan'izay. Anatin'ny fotoam-bavaka ray manontolo tena tsy mahazo aina, ny olona mifaly, ianao malahelo satria diso fanantenana. De rehefa nody tany Moramanga dia herinandro alohan'ny alemy, tapitra ny herinandro dia nitsangana am'izay hitady anao Andriamanitra. Tany am'le fanokanana sy fanosorana tsy voaositra, fa hitady anao ianao no manositra. Fa tao ambadika zay, wow, milaza aminao fa nisy kion-dalana mankany amin'ny fiombana satria tany anatinao tany mihitsy no niova. Tany anatinao tany mihitsy ny tapa-kevitra izy tamin'ny ray aman-dreniko ampanahy zay azavatsina manomboka zao, azavatsina. Satria isan-kerinandro misy famatsiana avy any Antananarivo alefa aminay ho sakafonay mivady. Vola kely, tena vola kely. Tamin'izany fotoan'izany angambany
dimy arivo sy roa alina farafahabeany dimy arivo sy ray alina dimy arivo sy ray alina ozy vadiko ato mbola tadidiny tsara 75 000 francs. Io no vola alefa aminay ho sakafonay mandritra ny herinandro. Zany taona zany 7 sy roa arivo 75 000 francs iny zany ho anao mandritra ny herinandro. Amin'izany 7 sy roa arivo zany zay efa elaela nandehanana ihany azay vao nanomboka dia ozy aho hoe manomboka zao zay aza andefasana itsony fa aleo zay andresy tady an'Andriamanitra. Misy fisainana niova mihitsy toy ny pasteur mody am'izany mety zany pasteur ndao ary tsofina rano alefa wow. Fa milaza aminao fa rehefa izany ny ao an-tsainao zany ny eo ambavanao de izay no mitranga vao mainka nety hatramin'ny androany vao mainka mety. Raha lasana malala misy fotoana ny vavantsika ihany no mialatsiny no milaza zavatra ohatrany tsara ohatrany hoe pozitif izany fa ny any an-tsaina any tsy pozitif. Fa nga io atao an'izany ny vavantsika ihany no milaza zavatra pozitif fa ny fisainatsika tsy milaza pozitif. Ka ny vava kanefa tsy vava ihany fa fo hatrany anaty saina hatrany anaty fo misy fotoana nge ny vavantsika tsy misokatra fa ny saintsika no mivavaka. Kinendratsika ny saintsika milaza zavatra tsy manjary fa ny vavantsika milaza zavatra manjary. Inona ary ty hoy baiboly hoe ny vavako tsy misy hafa amin'ny eritreritro. Vidavida zany hoe le ao anaty ihany no avoaka. Ka inaindray tsika tompo malala hoe ty tena zany ve ny any an-tsaina nefa tena zany ve ny amo an-tsaina. Aza mieritreritra ny andresy raha tsy mandresy avy any anaty. Aza mieritreritra ny andresy raha tsy mandresy avy any anaty. Hoe aza mieritreritra ny andresy raha tsy mandresy avy any anaty. Aza variana manome tsiny olona rehefa tsy mety ny fiainanao, rehefa tsy mahomby ny fiainanao, rehefa misy zavatra tsy mandeha. Aza mieritreritra ny anome tsiny nizaniza fa ao anaty fotsiny ny ataovy mandresy de miova ny zavatra rehetra. Tsy voatery miova eo ny eo. Salamo 17:3 jereo Salamo 17:3 ny za toetra ny foky ianao tanao zany mijeran'ny fonao Andriamanitra namantatrano ny alina ny za toetra tamemy fa tapitra moa zany feokira to. Alleluia alleluia. Ny za toetra tamemy ianao fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Tanao zany ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Zay no mahatonga antsika mila mitelona tsara tenin'Andriamanitra any anatintsika hoe inona ny tenin'Andriamanitra any anatinao any, zay any an-tsainao any an'eritreritro ihany. Ino ny teneneo vavanao hoe tahina be za hita tato. Ianao milaza tahina be nefa ny lohanao mivilana ohatry ny akoho le vonovonoana reny. Tahina be nge za io raha vavy tatato. Tahina be za hitanao io. Tahina be. Raha mba misy azo atao an'ireo de mba jereo fa tahina be nge za io hoe. Tahina be hoe ka mivilana ohatry ny akoho voatapaka ny loha. Sana. Fiainana setrasetra ny fiainana kristianina. Mba tianao ve ty fampianarana ty? Fito minitra sisa. Andao amizay ary hijery an'le salamo faraika amin'ny 9 tsika. De avakitsika isan'andinina hianatra zavatra tsika. Izy aloha tiany ty fampianarana ty, izy aloha mianatra zavatra amizao.
Awary Salam 91. Manomboka eo amin'ny ny mitoetra ao amin'ny fiainana izay aniavo indrindra dia monina ao ambany alika iny tsy toa. Ao tsara. Ny mitoetra ao amin'ny fiainana izay aniavo indrindra tsy izy zany fa Jesosy. Dia monina ao ambany alika iny tsy toa. Deux eo amin'izay tsika. Ahoana ny fomba fivavaka? Ohatry ny ahoana ny atao rehefa mivavaka? Izao hilaza an Jehova. Meo version française afaty tompoko. Izaho hilaza an Jehova hoe fialofako sy hibadery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Eo zany ny atao hoe prière de confession. Izaho hilaza an Jehova hoe ianao zany mila milaza an'Andriamanitra hoe inona anao izy. Izy izaho hilaza an Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Dikan'izany raha hitarina zany Jehova o, ianao ny fialofako, ianao ny batery fiarovana ho ahy, ianao no Andriamanitra izay itokiko, matoky anao aho. Fa tsy hoe ahoana ihany ny afarako ty, ahoana ihany ny hoaviko, ho sitrana ihany ve amin'ny ty aretiko ty satria hoviana ihany ny mariaziko, ahoana ihany ny afarako ty, boka ny trosany olona, tsy gadra vera zao mitoy Jesosy aho. Vavaka ny olona miady lavaka ilevenana izany. Zah hilaza an Jehova fialofako sy batery fiarovana ho ahy ianao, Andriamanitra izay itokiko ianao. Wow. Ozy Davida amin'ny Salamy 23 manomboka eo amin'ny 1. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-tsava mahory ahy. Mampandry ahy eo amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mitarika eo amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarana izy. Raha mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesanao, tsy atahotra loza fa ianao no amiko. Itsy ny teny hoe Tompo, aro vity mpanompola vity, manoloana an'izao rivotry ny fahafatesana izao Tompo malalo. Zareo ny fahantrako Andriamanitra sady tsika tainy tsy varomasaka. Tena misy olona miady lavaka ilevenana. Miady lavaka ilevenana dia kely sisa Tompo dia ilatsaka ato dia hotototra ato androany dia zay vao tena hoe any ambany rango tanteraka. Misy vavaka ohatry zany mihitsy ny dikany le vavaka ataonao. Lova manomboko zao any an-tsainany. Raha misy mamosavy anao dia ambarao, izaho ilazany amin' Jesosy lay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, lay hery nananganan'Andriamanitra nananganana an Jesosy tamin'ny maty no ananganana indray. Ho hitan'izay namely ahy, ho hitan'izay mamely ahy fa velona ny Andriamanitra. Raha za dia fantatro fa velona ny mpanavotra mitsangana ny aparany eo ambony vovoka, androany mety ohatr'izao fa rehefa avy eo tsy ohatr'izao tsony, androany ohatr'izao fa rapitso tsy ohatr'izao tsony. Amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta, tsy maty amin'ity aretiko tia, tsy maintsy miaina amin'ny voninahitra alohan'ny lako ambony ty tany ty, miaina amin'ny falebiazana, miaina amin'ny fisandratana, ary zavatra ho an-tsainy zany. Romodromotra, ianao mila enrage amin'ny fiainana, ianao aza ny olombelona dia natao afana raha, na raha jereo fa mafana nge ny raha, io raha mivoaka ao anatin'ny olombelona io mafana, dikan'izany ny olombelona dinoariana afana raha, afana raha. Ny olona rehefa maty dia tsony hoe vatana mangatsika, dikan'izany raha mbola velona ny olona dia mafana ireto hoditra ireto, mafana ny raha any anatiny. Dia dikan'izany ianao aza malemilemy io, aza dorodoroka io, aza badobado, aza taredretra, aza manjonjo rehetra, mitakokotro hoe olona na fohy dia ohatrany hoe tsisy ny raharanao intsony na Andriamanitra na olombelona na ny tany na ny lanitra dia nanadino anao tanteraka. Aza manao an'io ianao raha lasa nambavy malala, aoka tena afanafana sy redredra ianao any anatinao any. Roa minitra sisa. Andiny fatelo, fa izy no anafaka ao amin'ny fandiky ny mpiaza sy ny arety mandozy.
Izaho izy ilaza an Jehova iny aza diny mihitsy hoe izaho hilaza any Jehova. Eo amin'ny andininy fahatelo, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Dika zany ianao Andriamanitra ny manafaka, halleloia, amin'ny fandriky ny mpiaza sy arety mandoza, ianao no manafaka am'zany. Tany tsy fiangaviana lava tompo afahore Andriamanitra, tsy zay. Ianao no manafaka. Zay ny atao hoe mierina, zay le dikan'le maraina ny liona iny ange, vao maraina ianao de fa mierina sady. Ianao no manafaka amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Hafa mihitsy ianao rehefa manao vavaka ohatr'izany. Jehova Andriamanitra, ianao no manafaka amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza, alleloia. Mirotsaka ny herin'Andriamanitra rehefa manao an'izany ianao. Ampidinina ao anatinao ny afony. Mety mitsangana ianao manao an'io, mety mandoalika ianao manao an'io, mety mandehandeha zay ny atao marche de prière. Ny volony elany no anaronany ianao, ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Zay, ny volony elanao no anaronanao aho. Eo ambanin'ny elanao no anafenanao aho, no ialofako. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinanao. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina, sanatsipika manidina noho ny andro. Tsy asatahorako zany. Ary eto mandigana mandeha amin'ny maizina, fandikanana mandripaka amin'ny tatovavona. Na isy arivo lavo eo anilako, ray alina eo ankavanako. Tsy miatra amiko zany. Zany ny vavaka ilainao am'izao. Tsy miatra amiko zany. Zany ny sainao zany vokisanao an'izany. Bostenao ny tenanao. Bostena. Atosika ao ny tenanao. Atosika ao. Sotominao miakatra. Hijery maso fotsiny aho. Ho hitako ny hamaliana ny ratsy fanahy. Ianao Jehova no satria hoy ianao, de amin'ny andiny fasivy a. Satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko. Tsara. Satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko, sady nataonao fonenanao ny avo indrindra, de tsisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao. Miresaka zavatra izy eto. Ozy izy hoe satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko. Dikan'izany, satria ozy ianao nilaza hoe Jehova ianao no ariko. Vokatr' izany ozy a, dia tsisy loza anjoanao. Vokatry le fisainanao hoe Jehova ianao no ariko. Tsy le mbola mametra-panontaniany reny hoe Andriamanitra raha sitrakao re de mba harovy ahy, mbola misy raha sitrako ny tompoko. Satria hoy ianao. Dikan'izany ianao no mila milaza zavatra, mila misaina zavatra. Satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko. Satria nilaza an'izany ianao, satria nisaina an'izany ianao, de hiaro anao tokoa izy amin'ny arety mandringana. Ny tena adin'ny kristianina zany, ady any anaty zay le niady tsara ao, combattre le bon combat. Misy ady diavanao any anaty ady. Satria hoy ianao. Asa inona ny mba nolazainao tany anaty sy teo amin'ny vava. Raha miraisakytsika momba ny esprit de réclamation, de tsy fantatro mihitsy hoe izao fianakaviako ny mpamosavy io. De tsy fantatro mihitsy hoe inona reny natonga azy manao any, de maninona loatra re, tena ahoana le zany nataotro zany ve andaninao andro iresaka amin'Andriamanitra. Efa io izy, efa izy mamosavy io ka. Efa io izy, efa tsy azonao vaina, efa io izy mpamosavy io. Efa mpamosavy manomboka tapitokatra any am-paladia, hatrany amin'ny tsilay keliny sy ny tsilay beany. Mpamosavy izy. Mpamosavy manomboka any amin'ny lohany sy ny ratsambatany sy ny tongony. Mpamosavy ny vavany, mpamosavy ny masony, mpamosavy ny raha any anatiny, de efa iny izy. Ahoana am'izay ny atrehanao an'le mpamosavy lahy sy mpamosavy vavy iny. Efa iny izy. Fanjaranao no mantatra an'izay zavatra tokony ho ataonao mba tsy hatateraka an'le zavatra ataony ianao. Fa tsy Andriamanitra nanontaniana, inona re tompony mahatonga azy mamosavy? Inona reny ratsy nataoko anazy? Za le prière gentille. Ohatrany hoe de tena mankafy zany mihitsy le olona iny. Misy olona, za efa mahita olona vavaka ohatr'izany. Tsy haiko ny mahatonga an'zareo manao an'io Jesosy any. Fa de naninona loatra re. Ohatrany hoe mankafy zany, ohatrany hoe tena, ohatrany hoe
misy présence zany misy présence misy fanatrian'Andriamanitra zany satria mitaraina adiny roa ny tomany teo dia bongony maso dia tena hoe tafiditra tsara tafiditra tena tafiditra mihitsy fa tafiditra anaty lavaka mila mierina ianao satria hoy ianao Jehova ianao no ariko zany hoe le zavatra lazainao any anaty sy eo amin'ny vava zay ny tanteran'Andriamanitra izany nentsika androany maiza mivavaka manomboka izao dia aza manao an'io vavaka rehefa mivavaka ange tsy voatery mikipy ireo olona misy fotoana mitsangana ianao dia mandehandeha ianao dia mideklare zavatra ianao misy fotoana molotra ihany no mihetsiketsika ny any ihany ange efa vavaka efa fiorintaona nanaovana an'iny dia efa tsisy hery intsony izy dia teo izy voanombolona sisa ny mihetsika inona to hoe lazonady zay le ihana amin'ny samela voalohany toko voalohany ao efa hitanao eo akanjan'ny tempolisy isanandro dia efa tsy mateny intsony fierontsony dia nimolotra sisa mihetsiketsika vehivavy mahery ange ihana iny fa sao dia iny no alainao tahaka hoe vehivavaka no dia molotra ilay hetsiketsika tsy izay fa ny anazy efa lany ny heriny zay hery kely sisa tao anatiny sisa noentiny teo anatrian'Andriamanitra dia mifanena tamin'ny mpisorona izy dia nazo tsodrano dia nazo an'izay nalainy dia nivoaka Samuel avy any aza manao vavaka ohatry ny olona ho faty io mitsangana dia mitenena zavatra mideklare zavatra ohatry ny olona mikapoka latabatra fa tsy faly mitsangana za tsy manaiky an'izao zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra raha ianao moa zany Eli ianao na nampiantona ny andro tsy nampilatsaka ranon'orana nampiantona ny tany tsy hamoaka ando dia mifanena amin'ny ahaba tezitra amin'izay ianao io le rangatsy natonga le rano tsy nisy iny dia vavaka manahoana ny ataonao eo anatrian'ny Eli eo anatrian'ny ahaba sy ireo mpaminany bala 500 ireo sy ny vahoakan'i Israely avy taminao tsy nampilatsaka ny ranon'orana ohatry ny ahoana ny vavaka ataonao tompo raha sitrakao re dia alatsaon'ny ranon'orana zay ve ny ataonao fa ozy Eli noho ny amin'ny teninao no nanaovako izao natsangany aloha ny alitara ho aho zay efa rava napetrany teo ny fanatitra ny antso an'Andriamanitra amin'izay izy noho ny ry Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba noho ny araky ny teninao no nanaovako izao hitanao zany le teninao no nanosikananao an'izao zavatra izao manomboka eto aza malemilemy rehefa mivavaka zany akory tsy bika mitabadaba ho an-trano ao dia le olona any ambadika arakaraky le toerana nanaovanao an'izany afaka miteny amin'ny fahefana ianao na tsy mitabadaba mafy be aza zay zao rehefa ho am-piangonana miteny mafy be satria azo anaovana an'izany aho za rehefa ato an-trano dia volume mampahendraina tsara no ataoko ato an-trano ato arakaraky le toerana no anaovanao an'izany fa tsy hoe maheno an'izany indray dia tabataba be any amin'ny misy ianao any fa arakaraky le toerana fa zany hoe ny vavanao misokatra ny zava-dehibe ianao miteny amin'ny fahefana ny zava-dehibe le zavatra avy any anatinao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no zava-dehibe ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko tompo hitantsika tsy mahazo resy ianao amin'ny anaran'i Jesosy fitiano eto ny zavatra voarainao